Manoloana izay zava-misy eo amin'ny toe-dara-pirenena izay moa dia nitondra ny fomba fijerena ihany koa mahakasika ny zava-misy eto amin'ny firenena ny avy ao anivon'ny vondrona Escopol. Isan'ny itondran'izy ireo fanazavana ary ny mahakasika ny fandrafetana ilay mpikambana ao anatin'ny FFM na ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy, ary isan'ny fanazavana noentin'ny mpikambana avy ao anivon'ny filan-kevitra ambony ny teteza mita ihany koa Andriamato Antely Maraparany fa tokony tsy hisy intsony ny kajikajy politika ny fanatanterahana ny fifidianana ny lahara-pahamehana araka ny fanazavana izay noentiny hatrany. Antoine no mitondra ny andindiny vaovao misara ny Tsirako Toarson. Fiarahamonina makany amin'ny fifidianana ny tokony mahasoa ny tsirairay ankehitriny, entina indrindra ilana amin'ny krizy izay efa naharitra efa taona raha ho an'ny vondrona politika Escopol izay anisany nanosiny ny tondrosotra. Araka ny fanazavana Andriamato Antely Maraparany, mpikambana eo anivon'ity vondrona politika ity dia amin'ny alalan'ny fihetsika amin'ny fanehoana ny fitiavan-tanindrazana fa tsy amin'ny fiteny irery ihany. Antony iray hono nambara ny tokony hirosoan'ny malagasy tsirairay amin'izany fifidianana izany. Ny tokony ho atao zany dia tokony hanajanona ny fandranitana rehetrarehetra sy ny fifanenjehana ary ny kazikazy politika madinidinika ho an'ny mpanao politika rehetra, fa tokony hifantoka bebe kokoa amin'ny fanomanana ny fifidianana zany. Izay dia hitanay fa ny antsoina hoe ny fitiavan-tanindrazana dia tsy amin'ny alalan'ny teny fotsiny fa tokony aseho amin'ny alalan'ny fanaovana ny fanomanana ny fifidianana ara-dalàna ary tsy hisy korotana eto Madagasikara. Nasian'ity mpanao politika ity teny ihany koa ny fandrafetana ny lisitry ny mpikambana eo anivon'ny FFM na amin'ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy. Ho azy dia tsy nofotorana akaiky ny toe-java-misy marina eny anivon'ny faritra nentina nanamboarana io lisitry io navoaka tamin'ny 17 volana febroary. Ny FFM raha ny fahitana azy izahay moa en tant que acteur politique dia tsy dia niditra loatra antsehatra tamin'ny fanendrena ny mpikambana ao amin'ny FFM, fa raha maholotsotra zany dia azo lazaina hoe misy ihany indro-kely tokony nojerena tsara tamin'ny fanendrena azy, satria raha raisiko manokana zao any amin'ny faritra misy anay Vatovavy Fitovinany dia ny azo lazaina dia mampalahelo fa tsy mahafantatra loatra ny zava-misy na ny topografia any amin'ny faritra Vatovavy Fitovinany le olona zay nanao an'iny lisitra iny, satria ny Vatovavy sy Fitovinany dia faritra roa natambatra iray, ka tokony zany misy solotenan'ny Vatovavy tao anatiny dia misy solotenan'ny Fitovinany. Dia amin'izao fotoana zao nefa zany dia avy any amin'ny faritra anankiray daholo no misy an'io olona roa ao anatin'ny FFM io. Hatreto dia mbola tsy namoaka ny mety ho candidat ho toana ny vondrona Escopol.